Fanovana eto amin'ny firenena fotoana izao hijoroany malagasy ho ny ARFM. Nosy varika anjakany kolikoly ny fizarana ireo fanampiana. Taom-pianarana vaovao avy manomana izany sady ny ray aman-dreny. Alatsinainy 4 Jona 4 manatitra ny araba-tombokilasy sy tongovavy. Tonga soa indrainao tanatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao ampanajana sy ampitiavana no anasako anao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Pejiny politika avy hatrany tsy andray anjara amin'ny fanamarihana ny 4 Jona iroapolo ao amin'ny komina 130 mandrafitra ny distrika ny Vaingandrano. Ireo antsodzay miatra toy ny fanenjehana ny Mahavitara Silvestre, ny Raramasy Golamalisy, ny Rara Kristine Razana Masono antony. Sambany teto amin'ny tany sy ny firenena no nahitana tranga toy izao ka ho sarotra mitoetra raha tsy misy fandraisana andraikitra ho ny filohan'ny fikambanana Mbam, ifindrona ny Foko Betsileo, Antesaka, Antemoro, Antandroy, Antefasy ary Mako. Raha ny vaovao ihany dia iroso amin'ny famononomby fanaovana fomba ireo Antesaka ho Vaingandrano Rampitso ka iombon-kevitra sy fanome toko fa tsy handray anjara amin'ny 4 Jona. Andrasana ny fivoarana ity vaovao ity. Fa tsy maintsy apetraka eto Madagasikara ny rafim-piarahamonipoko manome lanja ny rafitra tsirairay ialana amin'izao rafim-panjana tany manimba sy manapotika ny firenena izao hoy ny ray aman-dreny avy amin'ny ARFM. Tsy andrasana fotoana izany fa mety indrindra izao hijoroan'ny malagasy rehetra ho tonga saina andray andraikitra ary aneo fa any malagasy Madagasikara. Tsy emotra amin'ny fotoana ny ray aman-dreny na mandeha sady aza ny raha matahora amin'izao ka manentana ny malagasy ho avy any Mahamasina alarobia ho avy izao ho pirofo hita maso ny tsy fanekena ny rafitra mijoro ankehitriny. Fanadihadiana eo amin'ny sary narindra ny Mathieu Princy. Potika ny fiainam-bahoaka tsy afaka misitraka ny zo makasy ny intsony ny malagasy satria vazano mitondra firenena. Pirofo mitohaka amin'ny tenda ny fanariany filoham-pirenena ny zom-pirenena maha-malagasy azy sy ny nakany ny zom-pirenena frantsay ho ny fanazavana. Mazava ny kisarisary misy araky ny fanambarana izy ireo fa tsy any malagasy intsony Madagasikara. Tsy fankalana olona akory sanatria avy mivava na iza. Tsy fankalana fitondram-panjakana misy fa ny fitondram-panjakana amin'izao misy nefa ny teny hoe tsy amin'ny malagasy zany Madagasikara ary tsy ilana zany fomban-drazana zany intsony. Dia ahoana zany ny toerana tokony hisy atsika avoaka malagasy raha ny fitondram-panjakana no milazana izany. Ary manapirofo ny tenin'io filoham-panjakana io ny zavatra misy amin'izao fotoana izao dia ny zavatra nanariny ny filoham-pirenentsika ny zoa makasina maha-malagasy azy ka mahatonga azy ho frantsay. Zany midika fa tsy amin'ny malagasy tokoa ity firenena ity. Ka anjara malagasy zany mandika sy mieritreritra hoe ho atao ahoana ny firenena. Mila mifoha amin'ny torimaso ny vahoaka malagasy ka andray an-tanana amin'izay fireneny. Fotoana mety indrindra ny 4 Jona izao ny ARFM izay anentanan'izy ireo ny malagasy ho avy any Mahamasina ho pirofo hita maso fa misy malagasy vonona ary aro ny taniny anaporofona ihany koa ny tsy fankasitrana izao rafitra hita an-tanana ny firenena izao. Anjara malagasy zany mijery an'izay hoe ahoana marina nanaovantsika ity firenena ity ho avela amin'izao ve. Zany no antony angatanay re tompoko raha sitraka reo porofoy amin'izay ny hevitra reo hoe tena vonona ny ray an-tanana ny tanindrazantsika isika tongava maro eo Mahamasina entanina ny boribory tany enina eto Antananarivo Avaradrano sy Atsimondrano miampy any Ambohidratrimo sy izay afaka manodidina imerina entoko ny Madagasikara ray manontolo ny foko malagasy samia mandinika aoka tsy hijery afa-tsy ny tanindrazantsika fa tsy salan'izao Madagasikara tsy io Madagasikara ary tsy mbola misy raha manjary eto raha tsika tompony ity tany ity no mitondra ny tany. Tsy natao ampihemotra ho ireo ray aman-dreny ny raha matahora sy ny feo mandeha amin'izao milaza fa atao azalampo ny tenan'izy ireo ao aoriany 4 Jona. Vita ny anjaran'ny ray aman-dreny amin'ny fampitana afatra ho an'ny malagasy izay adidy sy andraikitra izy ireo. Anjarany tsirairay kosa ny mandinika na anatanteraka izany na tsy hoy ny fanazavana. Manoloana ny eritreritra any, misy eritreritra any ambadika any manao hoe ho atao azalambo ny ray aman-dreny ao aorian'ny 4 Jona. Efa fantatra izany satria ny mpikonokonina zany no efa nanambara-taninay. Ka ny teninay dia tsotra ihany, azo atao ny azalambo tsy maninona fa zay dia efa tafita ny afatra
atao hoe 5.20 isan-jato amin'ny vahoaka malagasy apetraka ihany vahoaka malagasy zany zavatra zany anjaranareo ny mieritreritra ho atao ahoana raha toaka misy tokoa izany fa dia apetraka ihany vahoaka malagasy ny firenena manoloana an'izany zavatra zany fa ny teninay eo amin'ireo olona mieritreritra an'izany dia manao hoe aoka aloha any tanindrazana no iaraha mijery fa esory ao anatin'ny saina sy ny eritreritra ny hoe hosamborona fa tsy mampaninona anay ny hosamborona raha zay mahasoa ny tany sy ny fanjakana. Nanatitrantitra ny RFM fa fihetsika tsotra no aseho ny 20 Jonio tsy isy fanakorontanana tsy tokony hipetraka akory araka izany ny eritreritra amin'ny mety ho fanakana an'izany. Ka na inona moa ny isan-kanana malagasy tsy aneho ny heviny ny amin'ny fahaenina 20 Jona maneho ny hevitra hoe indreto izahay efa tsy makasitraka tsony ny rafim-panjanahana misy eto Madagasikara. Zay nge le atao hoe Mahamasina anaporofona ny tsy fakasitrahana tsony ny rafitra efa tokony hiovitsika ary fiainam-baovao an'izay tokony iaina malagasy manomboka zao fiainam-baovao mahateolona sy mahafinaritra sy mahasambatra inona moa ny sakana tsy anatanterahana zany. Zavatra ilaina rehetra ny arena vola makarena misy eto Madagasikara maninona vahoaka malagasy mahantra sala am'izao misy antony zany ary tokony hofaranana am'izay zany fa aloha iaina malalaka tsika zay no antony atongavana eo Masina sala am'izay zany ny endrikiny eo Masina tsy isy korotana eo tsy isy tabataba eo fa olona tonga mampiseho fotsiny ny heviny tsy fakasahana tsony ny rafim-panjanahana vonona andray tanana ny tanindrazana manomboka zao ampanjaka ny mahamalagasy ny malagasy amin'izay. Nampaka-peo ny ray aman-dreny fa misy fanovana tokony atao sy mila apetraka eto amin'ny firenena. Tsy izao i Madagasikara ary tsy tokony izao mihitsy ny fiainan'ny malagasy saingy no pitehiny rafim-panjanahantany izay mijoro ankehitriny. Rafi-piarahamonipoko manome lanja ny faritra tsirairay ahafahany mivoatra fitondram-panjakana manaja ny zoa-mankasina manaja ny asa tanindrazana ary ny kolotsaina ireo no toetoetry ny fanjakana vinavinainy ray aman-dreny ho apetraka. Mitrosona amin'ny tany ny fiainam-bahoaka ankehitriny noho ny tsy fisiany politika mazava hitantanana ny firenena. Ho mafy noho izao ny zava-misy raha tsy misy ny fijerena manokana ny sosialim-bahoaka. Ho sarotra ihany koa raha tsy ny olom-pirenena tompa-efana mihitsy no mandray andraikitra. Fanadihadiana. Iaratsy noho izao efa iainan'izao ny fiainan'ny vahoaka malagasy raha mitony tsy fijerena sy ny fiaina manokana azy ireo indrindra ny lafiny sosialy hoy ny olom-pirenena. Tsy takona fenina intsony fa mibaribary toy ny vahiakandrina ny fiamora ny fiainana indrindra ny sosialim-bahoaka. Penina mbola tsy mety midina ny ara-bola atsika koa maivana le lanja le izy. Tsy zao madinika zany mipetraka ho madinika ny vavety mipetraka ho vavety dia lasa tsy misy tsony le resaka fampitsinjovana fa samy manana toerana misy azy. Hoe mba ho jerena ihany ve le vahoaka majinika sa tsy ho jerena? Fa raha ohatra hoe ho jerena le vahoaka majinika dia mba tsy dia misy ihany ny problème. Fa raha hoe mba tsy akijery mihitsy zany dia tsy maintsy mijanona le fiainana fijaliana mafimafy foana. Efa le olona indraindray ohatrany hoe diso fanantenana. Mafy fa tsy maintsy atrehana satria zavatra rehetra dia miakatra davokoa. Tena marina zany tsy mandeha amin'izay tokony ho izy satria voalohany indrindra ao anatin'izany fiainana aloha voalohany indrindra lafo be. Eo anatin'ny falafosan'ny fiainana nefa nahitana hoe fizotran'ny fiainana. Raha ohatra ny miasa isan'andro dia tena hoe hita mihitsy hoe miady amin'ny fiainana satria ohatra ny anay zao ny hohanina androany tadiavina androany. Ao anatin'izany rehetrarehetra zany nefa famafisan'ny fiainana efa hita raha teo. Vidim-piainana efa lafo, ny fatrano, jiro sy ny isan-karazany. Zany rehetrarehetra zany dia fehezina amin'ny teny tokana hoe mafy le fiainana. Tsy afa-misaraka amin'ny fiainana andavanandro ny raharaham-pirenena sy ny politika. Ny olom-pirenena rehetra lahateo ihany koa no tompom-pahefana ka afaka manapa-kevitra amin'izay mety hahasoa ny firenena. Ny ara-nahita hoy ny fanazavana ireo fantsikan-dalàna sy famiravorana ny safidim-bahoaka tamin'ny fifidianana farany teo. Miandry izay vokatra voakan'ny HCC ny rehetra amin'izao ka io no mety hamaritra ny ho avy hoy ny fanazavana. Ny akapobean'ny vahoaka moa zany saika ny malagasy ray manontolo mihitsy angamba dia saika mahalala an'izay hoe tsy fitezan'ny fifidianana zay. Dia ao anatin'izay tsy fitezan'ny fifidianana zay araka le voalazako taminao teo hoe misy ny tsy fandriam-pahalemana ao anatin'le fifidianana misy zany ny osokosoko maro samihafa dia miandro izay hovalin'ny HCC. Mino fa olona mahalala reo atao hoe eto amin'ny firenena izy zany raha atao hoe fitsarana dia faratampony amin'ny ambony indrindra mihitsy izy ka dia miandry an'izay valim-pifidianana sy voka-pifidianana hoentin'ireo ny vahoaka malagasy. Tsika zany zao hatreto mbola tsy mahafantatra hoe vokatra ofisialy manahoana no avoakany. Fa ngamba ao anatin'ny aorianan'izay vahoaka-pifidianana ngamba no ahafantarana hoe inona ny tokony ataon'ny vahoaka na inona no nataon'ny vahoaka. Fa dia efa nifidina anjarany tena dia ansenisa ny tompona andraikitra miandry ny valiny tsika.
eo va hitantsika ny tokony atao hoe mba rariny sihitsiny kosa sa tsy rariny sihitsiny. Hatramin'izao aloha tsy mbola misy resaka ny mahakasika ny famoahana ny voka-pifidianana ofisialy avoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Raha ny voalazan'ny lalàna dia mifarana ny 17 Jona ilay 12 andro nanany HCC amoahana ireo voka-pifidianana solombavam-bahoaka. Manodidina izay vaovao izay olona tsy momba ny atsy na niaro ny filohan'ny repoblika hoy ny Baelalana tokony miala tsy ho filohany antoky ny filohampirenena satria efa filohan'ny malagasy rehetra. Tsy izany anefa ny zava-misy amin'izao ny mpanao politika fa mampiasa ny fahefana ananany ny filohampirenena nentina nampandanena ireo kandida mpanjakana nandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo iny. Zava Andriamahefa, Manompo Andriamalala. Hatrany amboalohany no efa voahodikodina ny safidim-bahoaka fa tsy nandritra iny androm-pifidianana iny fotsiny ihany ho ny mpanao politika. Tena marina aloha zany le fifidianana mihitsy no efa hoe manipule hatrany amin'ny voalohany zany fa tsy hoe dia tena le alabato tao anatina bureau de vote no tena nanjaka fa ny alabato mialohan'ny fifidianana mihitsy dia anisan'izany zany voalohany ny fitondrano ny vondrona irmara hoe isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina zany isika rehetra fanjakana zany raha dika izay ho an'ny vahoaka ny dikan'izay efa manana avantage be zany lay kandida miaraka amin'ny resaka isam-bato amin'izay satria voatery ny olona tsy maintsy mifidy an'ilay kandida mpanjakana satria misy feo maro manodidina ny resaka karatany ny resaka kara-panondro fao be ny resaka momba ny kara-pokotany izay voalaza fa avy amin'ny filoham-pirenena ary ao ny ireo mahakasika an'ireo ataontsika hoe fanampiana izay mety ho atao mamivatsitsinjo sy ny tosika fameno. Raha ny lalàna tokony tsy hisy mihitsy izany kandida sy vovonana mitondra ny anarana filohana repoblika izany. Tsy mifangaro amin'ny asan'ny mafiloham-pirenena ny asan'ny antoko indrindra ao anatin'ny fiatrehana ny fifidianana tahaka ireny ho ny Baelalana. Filoham-pirenena zany dia neutre zany hoe tsy momba ny atsy tsy momba ny roa ka raha misy zany zavatra zany dia tsy mety zany fa tokony ho neutre izy dia samy ondriny araka ny filaza azy na ny vahoaka mpanory samy vahoaka reo ka tokony tsy hisy an'izany amin'ny filoham-pirenena azy ary zay mahatonga an'le izy hoe raha filoham-pirenena zao manana antoko dia miala tsy ho filohan'iny antoko iny izy aloha fa miverina izy rehefa te hiverina rehefa tsy filoham-pirenena tsony fa amin'ny filoham-pirenena zany tokony tsy omba ny atsy tsy omba ny aroa fa raha misy zany zavatra zany dia tsy mety. Fanovana ny isam-bato any anaty taratasy firaketana an-tsoratra na ny PV, fanaovana sony ny PV mialoha ny latsabato, vata fandatsaham-bato feno hamelohan'ny fotoana. Tsindry samihafa tao amin'ireo mpiasam-panjakany ny fotony sy ireo mpikambana tanaty birao fandatsaham-bato. Pli efa misokatra no tonga eny amin'ny SRMV sy ny CENI. Sombony tamin'ireo endrika alabato sy osika nitranga nandritra ny zotra-pifidianana ireo, akoatra ireo tsy fanarahan-dalàna nataony ny filohan'ny repoblika sy ny mpanaradia azy. Ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana sisa no andrasana raha ampiatra ny lalana tokoa na tsy. Ary hain'ny firenena zany solombavam-bahoaka zany alao mba tena mba fitsarana andeha amin'ny fahamarinana sy tena ho amin'ny safidim-bahoaka marina no ataony ACC zany ary raha misy mampiahiahy dia tsy maninona foany ilay voka-pifidianana raha izay no hitanareo fa hasoa ny firenena fa tsy ampikorotana ny firenena satria miariary loatra ilay alabato tamin'ny tindray mitoraka ity ka dia sarika ny sainareo mba hitsaira ampitoniana tompoko. Raha ny resaka mandeha ary raha ny lalàna no arahina dia tokony hivoaka alohan'ny 20 Jona ny vokatra ofisialy tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Hatreto anefa mbola tsy fantana mazava ny tena daty hamohan'ny ACC izany vokatra ofisialy izany. Miandry ny voka-pifidianana ofisialy avoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny komity miaro ny safidim-bahoaka na KMSB ho faratsio amin'izao fotoana izao. Tokony tsy fanalafitra amin'ny vokatra vonjimaika navoaka ny CENI ny 12 Jona lasa teo ny vokatra ofisialy raha ny fanambarana nataon'izy ireo ny farany herinandro teo. Baratsika vetrany makasika izay. Manamafy ny fandresen'ny kandidat firaisan-kina tao faratsio tamin'ny salanisa 27 isanjato ny voka-pifidianana vonjimaika navoaka ny CENI ny 12 Jona lasa teo. Nisaotra ny SRMV sy misy ny foibe tamin'ny famoahana ny voka-pifidianana ny fanaraka tamin'ny latsabato anisy tao faratsio ny komity miaro ny safidim-bahoaka ao an-toerana. Mino izy ireo fa tsy hivoana amin'ny vokatra navoaka ny CENI ny vokatra ho avoaka ny HCC. Misaotra ny voaka ny distrika faratsio
naneo sy nametraka ny safidiny amin'ny raha Milson Menjanahary candidat larina fahatelo tao amin'ny bulletin tokana tamin'ny Sambato 520 fanjo 720 isanjato misaotra ny seny na ny SRMV tamin'ny district amin'ny Faratsio namoaka pahamarinana ny voka-pifidianana tamin'ny 724 izay nanamarika ny fandresen'ny candidat larina fahatelo hatrany tamin'ny isa 2 Manameloka ny fikasana anafoana voka-pifidianana ao amin'ny komina na zony candidat firaisankina fandresena ny KMSB Faratsio atao anatiny ity fanambarana ity. Miantso fampitsarana fiantsina sy fanalambaraka ameno manjery indrindra eny anivon'ny fiarahamonina. Mitsipaka marindrano ny fikasana anafoanana ny voka-pifidianana atao vinanona atsimo izay nizotra ara-dalàna. Manameloka ny fijoroana vavolombelona tsy marina sy ny fanasorapotaka ary ny fanalambaraka pahabe maso ataon'ireo ben'ny tanàna sivy eto amin'ny district amin'ny Faratsio sy ireo fokotany sasany ary olon-tsotra vitsy anisa. Raha ny voka-pifidianana vonjimaika navoaka ny seny dia nandresy tamin'ny salanisa 520 faingo 720 isanjato ny candidat no Menjanahary raha Milson manana Isambato 720 sy 2 sy 2 alina. Pejiny toe-karena iova ny vidin-tsolika manomboka amin'ny hoenim-bolana faharoa amin'ny ity taona 420 ity raha ny vaovao. Mbola tsy hitovy amin'ny vidiny tena izany efa izany. Miankina amin'ny vidiny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ny vidin-tsolika ataon'ny tsena anatiny ka oferana tsotra ny 200 ariary isaky ny litatra ny fiakarany. Iray amin'ireo fepetra napetraky ny tahiry-bola iraisam-pirenena ny FMI izany azony Madagasikara misitraka ny fampindramam-bola mitentina 720 tapitrisa $, ao anatin'ny FEC na ny facilité élargie de crédit sy ny facilité pour la résilience et la durabilité na ny FRD izany. Lafomba vahoafa kosa indray ny mpiara-miombonantoka no mamatsy fitaovana ireo mpikaroka sy mpiasa eo anivon'ny Institut et Observatoire de Géophysique d'Antananarivo manao ny asany. Miraviravy tanana ny ankamaroan'ireo mpianatra navita fianarana sy fikaroana satria tsy mihevitra momba azy ireo ny mihitsy ny fanjakana. Mahatsiaro atao anjorom-bala ity toeram-pikaroana iray eny amin'ny ambaratonga ambony ity mahalonjany ka manaitra ireo tompona andraikitra. Tatopavaon'ny Zavandriamaefa sy Manu Randriamalala. Toeram-pampianarana sy toeram-pikaroana iray eo anivon'ny fampianarana ambaratonga ambony ny Institut et Observatoire de Géophysique d'Antananarivo eny Ambodiepona na ny IOGA. Ny resaka mahakasika ny orohorontany matetika no ahafantarany maro azy, saingy misehatra amina lafin-javatra maro ny fikaroana atao ity, toy ny momba ireo zavatra misy any ambany tany, ny rano, ny vato sy ireo zavatra sarobidy any ambany tany tsy hita maso any. Eo ihany koa ny fijerena manokana ny momba ireo zavatra misy ety ambony tany amin'ny alalan'ny fampiasana ny zana-bolana avy eny ambony tsy taka-maso eny ka ahafahana mamantatra ny mety ho fivoarana ny zavaboary sy ny tontolo iainana ary ireo loza voajanahary mety iseho. Sakana ho an'ireo mpikaroka sy mpiasa eo anivon'ity toeram-pikaroana ity anefa ny lafiny ara-pitaovana sy ny arakolona raha ny fanazavana. Sakana moa zany roa ihany ny sakana azo lazaina zany raha ny tena marina fitinina dia eo zany le fitaovana. Dia rehefa misy moa zany le mpiara-miombonantoka dia misy zay fa ny olana faharoa zay tokony anjarantsika kosa dia amin'ny resaka olona araka lazaiko teo moa zany ivon-toerana fikaroana ty ary fampianarana. Vita raha fianaran'ny ankizy mahavita diplôma, master sy diplôma, doctorat sy ny sisa dia mikatso satria le recrutement itsika zany tsy dia arak'izay loatra dia lasa ilay ankizy tsy mijanona zany fa votsitra namanao zavatra fa dia tsy mitohy le asa. Zay zany mety efa hoe fa zokonjokony efa mety tokony efa anina dia le mpandimby zany tsy milamima dia zay na ina tsy matsy raha ohatra ka tsisy zay resaka hoe fijerevana lavidavitra zany amin'le fitohizan'ny asa. Zay zany ny olana. Efa misy foana ny antso nataon'izy ireo tamin'ny fanjakanany amin'ny famahana izany olana izany, saingy toa mahatsiaro atao ambany zavatra ihany ny tontolon'ny ambaratonga ambony ho ihany ny fanazavana. Ny antso moa zany misy foana fa tompona andraikitra koa tsy mahasa tsy amin'ny antony maro samihafa dia tsy afaka mame fahafapo fa misy ihany raha ohatra ka hoe ohatra raha ohatra ka hoe 10 ny ilainao na 10 ilainao dia mety hoe mahazo ray ve ianao dia fa zay zany hoe tsy maharaka zany le ilaina le zavatra efa latsaka be dia manjary misy mitongilana kely zany dia tsy mandeha araka ny tokony izy. Tany amin'ny taona 720 sy 730 no nitsangana ity toeram-pikaroana iray eny amin'ny ambaratonga ambony ity.
izany hoe efa 5 taona no nisiny sy nanaovany izay asa momba ny fikarohana izay. Miara-miasa amin'ireo sampandrara samihafa eto amin'ny firenena hatoy ny BNGRC sy ny sampanampamantatra ny toetry ny andro koa any Ioga eny Ambotepona. Vaovao any amin'ny faritra Velitoraina ireo mponina ao amin'ny komina Stavato distrika any Nosy-Varika amin'izao fotoana izao noho ny fisiana kolikoly avo lenta ataon'ireo tompon'andraikitra eny fotony amin'ny fizarana ireo fanampiana tanterahan'ny FID. Olona jatony maro tsy fantam-piaviana tsy monina ao an-toerana no tafiditra ao anaty lisitra ireo misitraka ireo fanampiana fa ireo tena mponina no tena sahirana tsy misitraka izany. Fanadihadiana eo amin'ny sary sy indrindran-tsary ny Mano Randriamala. Anarana avy amina tokantrano 700 mahery atsiponina ao amin'ny komina Sahavato no tafiditra ny tsokosoko tao anatin'ny lisitra tokony sitraka ny fanampiana lelavola avy amin'ny fandaranasa ny governemanta malagasy tanterahin'ny FID ao amin'ny komina Sahavato. Nambaran'ireo mponina ny antoerana fanjakan'ny kolokolo tanteraka ny fizarana io fanampiana io ka ireo olona hafa ivelan'ny tanàna indray no misitraka izany. Fa enimpolo taona mitatao dia sy niresa fatany ny agnarana fandrefa sy voasoratra na amin'ny appel amin'ny fahazoana ny resam-bola ao amin'ny FID ka malelo dia mitaraigna aminareo tompon'andraikitra voalohany amin'ny fikarakarana an'io sosialim-bahoaka io. I mora rano io zany dia misy mpanjakan'ny kolikoly dia matetika miteraka problema dia amin'io ao amin'ny komitana i mora rano ihany. Izay ao agnatin'ny komina Sahavato io mora rano dia anjakan'ny kolikoly la misy ny fizarana zavatra avy aty amin'ny fitondram-panjakana ka dia malelo mitondra ny taraigna ny tapaka sy namana izay sy nahazo amin'io vola amin'ny andram-panjakana ankilana. Raha ny fampitambavao ihany tsy vao izao no niaran'ny fanavakavahana sy ankilabao tahaka izao ireo mponina eto amin'ny komina Sahavato rehefa misy ny fanampiana avy amin'ny fanjakana toy izao. Tsy naza omba vao mikasika ity olana ity kosa ireo tompon'andraikitra misahana izany. Izy ny fampianarana miazakazaka sahady amin'ny fampidirana mpianatra amin'ny taom-pianarana vaovao avy eo ny Ray aman-dreny amin'izao fotoana izao na dia mbola anatin'ny famarana tanteraka sy fanadinana aza ny mpianatra. Noho ny fasahirana andavanandro no tsy maintsy hanaovan'izany ny fanazavana. Misy raha tofona ihany koa ny fianambidy ataon'ny sekoly rehefa fotoana tahaka izao ka manararaotra izany ny Ray aman-dreny ialana amin'ny famoaham-bola betsaka aoriana kely ao. Fanampanazavana. Mandeha amin'ny herin'ny izay ao am-pelatana ny sekoly tsy miankina amin'ny fampiodinana ny sekoly taorian'ny fanapahan'ny fanjakana ny fanampiana azy ireo fotoana maro izay. Ny sara-pisoratana anarana sy ny sara-pianarana alohan'ny Ray aman-dreny no miantoka ny famitana ny fampianaran'ny ankizy. Tsy maintsy jerena ihany koa nefa ny Ray aman-dreny manoloana ny fasahiranana ka mahatonga ny sekoly sasa manao fihenam-bidy amin'ny fampidirana mpianatra rehefa fotoana tahaka izao. Fanampiana avy amin'ny fanjakana ka aloha mbola tsisy. Taloha izy dia somary tapaka kely dia mbola tsy nanome zareo. Fa ny sekoly tsy miankina dia ny fampidonana ny sekoly ao anatiny dia miankina amin'ny sara-pianaran'ny mpianatra. Ilay droit d'inscription iny ikarakarana ilay zavatsy ilaina ato anatin'ny birao. Ohatra hoe mila carnet izy, mila bulletin izy, mila vola aloha amin'ny stady satria hofaina stady anaovana EPS ireny zany no angalana ilay vola droit any amin'ny Ray aman-dreny. Dia rehefa avy eo amin'izay ny ekolazy manodina ny sekoly. Nagaovana hatramin'izao ny tsy fahafahan'ny Ray aman-dreny manefa ny saram-pianarana araka ny daty efa voatondro. Misy foana ny fifampiresahana teo amin'ny Ray aman-dreny sy ny sekoly ho an'ireo izay mananolana amin'ny fanatanterahana izany. Ho an'ity sekoly ity tsy maintsy nampiakatra ny saram-pianarana manodidina ny 1,000 sy 2,000 ariary izy ireo manoloana ny pitsopitsony tsy maintsy hatrian'ny sekoly. Raha ny jerena manodidina tsy dia niakatra. 1,000 ariary teo no nampiakarinay satria tsy maintsy kajiana hoe mandra-patapitra ny taom-pianarana ny hofa-trano ka raha mampampianatra koa tsy azo jerena satria ireo no tena manampy ny ankizy dia tsy dia niakatra. 1,000 ariary no azonay ampiakarina fa tsy afaka manao mihoatra an'izay zay satria tena sahirana ilay Ray aman-dreny. Tsy miandry fialan-tsasatra lehibe fa amin'izao dia efa maro ireo Ray aman-dreny manararaotra mampiditra ny zaza-tsekoly noho ny fasahiranana andavanandro. Miazakazaka manenjika ny fianam-bidy ataon'ny sekoly ihany koa sitrany ayay. Mitovy amin'izay ihany koa ny fividianana fitaovan'ny mpianatra avidina tsikelikely arakaraka ny vola eo am-pelatana. Dia mba fitaovana sisa mba mampiana fasahirana ny Ray aman-dreny fa tena sahirana ny Ray aman-dreny amin'izao. Eo amin'ilay fitaovana aloha vidina tsikelikely na ray ary ilay zaza mianatra malafolafo dia efa mividy kahelo dia ohatr'izay mandra-pafenina. Le vola tsisy le fiainana sarotra. Rehefa misy kely eo an-tanana aloha dia aloha laha tsy mianatra ilay ankizy
Nefa laky izany mba mifindra kilasy nefa rehefa tena tonga rehefa ampidirana mpianatra dia tsy manam-bola. Dia izao dia efa manana lotsy kelikely izay mba misy eo an-tanana zany. Miakatra fa kely. Misy izany mampiakatra 4,000, 5,000 kely. Mba fantatry ny hoe fantany ihany hoe tsy dia manana. Tsy manam-bola. Dia soratana aloha sitrany mba miena le dépense rehefa tena miditra le mpianatra. Dia atsasaky ny droany aloha amin'izao. Dia sakafo taona zao mety vao jerevana eo. Fa mety hiakatra izy aloha amin'ity. Satria le fiainana efa misarotra dia mbola vao jerevana koa fitaovana sahiran-kirana kely le rehefa indray mpianatra. Efa nivoaka moa ny tety andro ho an'ny taom-pianarana 7 tapaka nandritra ny fivoriana ny rany ministera ny fanabeazam-pirenena sy ireo tale nasionaly misala ny sekoly tsy miankina ary ny fanapahana teo nivon'ny governemanta fa mizara 10 ny taom-pianarana 7 amin'ny ankabeny dia mitovitovy tamin'ny ety taom-pianarana ety ihany ho an'ny ho avy eo miditra amin'ny volana septambra ary tapitra melohan'ny fety-pirenena 9 jona 5 ny fianarana isaky ny 2 volana kosa dia misy ny pause. Fandarana sany governemanta amerikana miavaka indrindra amin'ireo ezaka anohanana ireo tanora mpitarika ny ho avy ny Afrika hampandrosoana ny toe-karena sy ny fiariana hanamafisana ny fitantanana demokratika ary hanatsarana ny filaminana sy ny fandriampahalemana manerana ny continent africaine ny Mandela Washington Fellowship na ny YALI. Tanora malagasy mpitarika 20 ary no voafantiny hisitraka ny vatsim-piofanana YALI Mandela Washington Fellowship 7 izay manamarika ny folo taona nisiny tamin'ity taona ity. Hiparitaka amina université folo izy 20 mianadahy ireo. Misa 700 ireo mpisitraka ny vatsim-piofanana YALI rehetra amin'ity taona ity ary hiparitaka amin'ny toeram-pampianarana ambony misa 20 any Etazonia ireo. Mihoatra ny isa 5 alina anisan'ireo nangataka hisitraka io vatsim-piofanana io nanerana any Afrika. Aorian'ny Leadership Institute izay atao any Etazonia moa dia andray anjara amin'ny fihaonana tampony ao Washington DC ireo tompisitraka ny vatsim-piofanana YALI Mandela Washington Fellowship ireto ka ifampidinika miaraka sy hihaona amin'ireo Amerikana mpitarika misy sehatra miankina sy tsy miankina ary mpitarika fikambanana samihafa. Isy zato amin'izy ireo avy eo no fanterana amin'ny alalan'ny fifaninanana ary afaka ampivelatra ny fahaiza-manao ny amin'ny sehatry ny asa mandritra ny 4 herinandro any amin'ny fikambanana na orinasa tsy miankina na ihany koa ireo rafitra ara-panjakana ny Etazonia. Mihoatra ny 509 isan'ireo tanora mpitarika avy aty Afrika atsimo ny Sahara nisitraka ny YALI Mandela Washington Fellowship hatramin'ny fironany ny taona 12. Fa manan-karena i Madagasikara amin'ny lafiny fizahantany no ireo toerana kanto azo tsidihana ananany ary manomboka miverina tsikelikely amin'ny laona izany sehatra izany ankehitriny. Na izany aza, mbola marisarisa ny malagasy eto an-toerana misitraka ny fizahantany feno eto an-toerana amin'izao katoky ny fotoam-pialatsasatra izao. Eo ny efa mividy fa eo koa ny fara-tsin-dalana amin'ireo faritra maro eto Madagasikara ka ilana fanamafisana izany ho ny fampivelarana ny toe-karena fanadihadiana. Hiditra tsy ho ela amin'ny vanim-potoana mahabetsaka ny mpizahatany eto Madagasikara isika amin'izao akatoky ny fialan-tsasatra lehibe izao. Na dia efa manomboka miarina tsikelikely azy ity sehatra ity taorian'ny valana aretina Covid dia mbola marefo raha ny fizahantany eto an-toerana no asintendry noho ny faratsin'ny foto-drafitrasa toy ny lalana mivarotra maro eto Madagasikara ankoatry ny fahasahiranana efa iaina malagasy ka mitarika fihemorana eo amin'ireo mpitsidika tianao fialan-tsasatra izany raha ny voalazan'ny fikambanana Pitardy na Association Manga, Madagascar Association Nationale des Guides Accompagnateurs en Solidarité. Ao aloha zany ny lalana iny efa rahantsika mahita ny zavatra iainantsika amin'ny lalana, ratsy ny lalana mazava ho azy nefa ny olona koa misy ny manana fiara tsy voatery hiety amin'le lalana ny fiara izay hoentin'ny olona ny fianakaviana tsirairay. Ao koa ny tsy fahalalan'ny olona tsy ampy ny fahalalan'ny gasy hoe misy zavatra tsy diana tsara ary amin'izao toerana zao ary amin'izao toerana zao izay izahay Pitardy zany amin'izao dia miezaka hampafantatra n'izay zavatra izay. Dia ao koa ny hoenti-manana fantatsika tsara ny fahasaranana amin'izao fotoana izay izay antom-pisiana eto androany dia ny fahafantarana ny fahasaranan'ny tokantrano tsirairay.
dia ao koa zany zay zavatra izay mahatonga ny gasy tsy dia afaka loatra amin'ilay manao an'ilay fitsidiana satria matetika ny tokantrano tsirairay efa manana ny lamina ny arabola dia tsy dia ao loatra zany zay le vola tokana ho an'ny fialan-tsasatra zay fa tsy maintsy hoe ankilabao kely zany zay zavatra izay ho an'ny olona afaka manao an'ilay izy. Mitondra anjara biriky lehibe eo amin'ny fampiroboroboana ny lafin'ny toekarena ny fampivelarany sehatra fizahantany ary mamelo ampandraraha maro eto Madagasikara ka tsy tokony atao ambanin-javatra raha ny fanazavana trany. Izay le hoe sehatra ao anatin'ny fizahantany miteraka vokatra ho an'ireny amin'ny toerana izay tsidiana zany satria rehefa miodina ny olona miserasera ao amin'ny toerana anankiray dia misy vola miodina ao izay zany atao le hoe ny sin'ny fivoaran'ny toekarena zany ao anatin'izay fizahantany zay dia ataoko hoe mitondra anjara biriky betsaka ny fizahantany amin'izay sehatra ny ara-ekonomika ny firenena izay. Ho fanampiana ny pret-andrazana dia nanolotra vatsy ho an'ny ankizy sairana tety Ambohimanambola ny fikambanana Pitardy Mangana Madagascar Association Nationale des Guides Accompagnateurs en Solidarité amin'izao akatoky ny fiomanana ny fetim-pirenena izao. Pejiny sosialy kosa indray zaza sy ankizy 50 atao ivato no nisitraka didimpotra maimaimpoana avy amin'ny antoko-tia Madagasikara omaly alady etsika fanao ny antoko-tia izany ary toy ho tombotsoa ny mponina ao an-toerana vokatry ny fiara-miasa ihany koa dia nahazo fanafody kilalao sy malabary ary vatomamy ireo nisitraka ity etsika ara-tsosialy ity fanadihadiana. Tsy latsaky ny iray tsy ariary ny vola omaniny iray mandreny iray mananjanaka zazalahy raha iroso amin'ny didipotra izay kolotsaina mampiavaka ny malagasy. Tsy manana fahafana manao izany ankamaroany iray mandreny no ny fahasahiranana andavanandro. Anamaevanana azy ireo amin'izany sy ho toy ny hetsika efa natao hatramin'izay dia nisitraka famorana faobe avy amin'ny antoko-tia Madagasikara ireo zazalahy kely tao ivato sy ny faritra manodidina ny alady teo. 20 volana no zandriny indrindra 10 taona ny zokony tamin'ireo 50 nisitraka izany. Vokatry ny fanohanana sy ny fiara-miasa samihafa tsy nionina teo fotsiny fanotolorana kilalao, vatomamy ary malabary sy fanafody ny ankizy. Etsika efa fanao ny antoko-tiako Madagasikara eto ivato. Etsika didipotra faobe izay efa fanao dia iaraha-miasa amin'ny birao sy ny fanatanteraka ny antoko-tia eto ivato. Dia natao izy ity androany maimaimpoana ho an'ny mpiara-monina rehetrarehetra izay afaka ny soratra anarana sy dia noraisina an-tanandroa. Maimaimpoana ilay izy atao ny dokotera ny fanafody ao koa ny tsy adino araka izany tsy rambona ny arendrina ny kilalao ho an'ny zaza ary indrindra ny malabary amin'ny didipotra azy ho antsika malagasy. Matsiaro maivana ireo ray aman-dreny nisitraka ity asa sosialy ity. Maniry ihany koa izy ireo ny tohizany asa tahaka izao fanampiana ny mpiarabelona. Tena betsaka aloha telo amin'io zany zanako lahy dia tena tamity dia tena hoe makasitraka misy kilalao misy akanjo tonga dia afaka fahasairana tonga dia maivana tonga dia hita hoe maivana. Tena sahirana raha Emilio zany tsy miteny dia miandrandra foana izay fahaingany mba hitohy. Manana fanamby-goavana ny antoko-tia ao ivato, manakaiky ny vahoaka, manampy azy ireo amin'ny fiatrana ny fiainana andavanandro, indrindra ny sosialim-bahoaka izay mampikolainy ny fotony. Anisan'ireo asa efa natao ary tsy maintsy tohizana ohatra ny fizarana maimaimpoana tahaka izao sy ny fampiofanana samihafa. Sady fanohanana ny vahoaka izany no tamberina ndraikitry ny mpanatanteraka ihany koa. Izay mpanolontsaina ny tanàna zany izay avy amin'ny antoko-tiako Madagasikara dia mikasaka mandrakariva ny tombontsoa antsika vahoaka eto ivato ary vonona hijery hatrany izay mahasoa antsika vahoaka eto aza matahotra nareo fa tsy hijery izay fa tsy ny mahasoa antsika ary hiasa amintsika vahoaka amin'ny fampandrosoana ity commune malala antsika ity. Mijoro ary velona ny antoko-tia Madagasikara. Tsy janeo ny asa tanterana fa hotohizana ho tombotsoa ambony rehetra. Farany amin'ny maresaka avy any ivelany mahery ny 300 ireo olona namony aina nandritra ny fivanianana ady tamin'ity taona ity tany Arabia Saodita. Nahatratra 7.70 degré ny maripana tamin'ny herinandro lasa teo tamin'ireo toerana masina tao Lamek sy ny manodidina ka nahatonga ny loza toky Razafindralovina Andry Rakotomalala.
Mitombo nisan'ireo olona namono any tany Arabia Saodita vokatry ny fiakaran'ny maripana izay natratra 7 degré celsius. Nisy fiantraikany tamin'ireo mpisilamo tao amin'ny toerana masin'ny Lameky sy ny Madina ny hafanambe nandritry ny Hajj. Nahafatesana mpisilamo 300 mahery ny hafanana araka ny filazan'ny manam-pahefana saodiana any an-toerana. Nilaza ny ministry ny fahasalamana saodiana fa mpivahiny 5 no mbola tsaboina any amin'ny hopitaly any amin'ny faritra Lameky ary ny sasany dia notaterina tamin'ny Angidby nalefa hotsabiana tao Riyadh renivohitry Arabia Saodita. Nalevina tao Lameky ireo rehetra namono ainy nandritra izany nefa maro tamin'ireo mpivahiny maty no tsy nanana taratasy famantarana ny maha izy azy ary tsy nanome ny antsipiriny amin'ny fiainany mahakasika izany izy ireo. Telo amin'ny 20 isanjato tamin'ireo olona namono ainy ireo dia mpivahiny tsy nahazo alalana raha ny fanambaran'ny ministry ny fahasalamana hatrany. Norohany manam-pahefana saodiana ireo olona analina izay nandeha nanao fivahinanana masina tsy nahazo alalana. Na dia teo azy izany fandrarana izany dia maro tamin'izy ireo no navita nitsidika ireo toerana masina atao Lameky sy ny manodidina, anisan'izany ny Egyptianina 5 alina mahery. Tapitra ny fampahalalam-baovao mankasitraka anao tombokilasy tongavy nanaraka izany hatramin'ny farany. Global News fandarana rovaka ny safitoko ary ny oronantsary mitondra ny lohateny hoe Green Lantern no arahinao misesy ao aorian'izao fampahalalam-baovao izao ny tenako kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray tombokilasy tombokivavy.